raha ohatsika eto Madagasikara manokana no asiteny dia ny vehivavy no iaran'ny herisetra maro tokoa eto Madagasikara zany herisetra amina endriny maro no mahazo ny vehivavy misy ihany ny lehilahy no iaran'ny herisetra samihafa fa ny vehivavy zany aloha ny mbola maro anisa amin'izy ireo ary dia ny mahavelom-bolo dia fa maro amin'ireo iaran'ny herisetra no samy manantona ireny ivitoerana samihafa fa hanamtaraina ireny tonga amin'ny tantara ny tranga nahazo azy. Nahitana fitomboana tato ato ny fanatona ny olona iaran'ny herisetra any amin'ireo ivitoerana mandray tanana izany na ihany koa eny anivon'ireo mpitandro ny filaminana na eny anivon'ny fitsarana. Midika izany fa isan'ny ahafahana mampiena ny tany olona iaran'ny herisetra ny fanatona an'ireo olona manantona ireny sehatra ireny. Endrika misy zany ny endrika isehoany hoe violence physique amin'ny alalan'ireo volo ratra izay ataon'ny auteurana violence mety ho vady, mety ho olona any anivon'ny fiarahamonina. Misy ihany koa ny violence économique amin'ny alalan'ny tsy famelomana ny vady, tsy fanomezana vola, tsy famelomana ny ankohonana. Dia misy ihany koa ny violence sexuelle amin'ny alalan'ny herisetra ara-nofo zany. Io miatra tsy amin'ny vehivavy ihany fa hatramin'ny ankizy. Misy ny lehilahy izay iaran'ny herisetra tonga manantona eny amin'ny centre d'écoute et de conseil juridique. Misy amin'izy ireny mitaraina ny fazavazan'ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano zany dia efa azo lazaina herisetra ihany koa ireny, efa tsy zakany ireny dia mahatonga azy mikasitanana. Fa misy ihany koa ny vehivavy dia tena mamono. Misy ireo toerana iasan'ny UNFPA ao anatin'ny fandaranasa misa 7 izay iasany amin'ny ady amin'ny herisetra. Misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministère ny sécurité publique, ny secrétariat d'État à la gendarmerie, ny ministère ny fahasalamana, dia eo ihany koa ny ministère ny économie zany ao anatin'ny partenaire daholo ihany koa. Fa ny tena miara-miasa zany dia ny tribunal, ministère de la justice, ministère de la santé, ministère de la population. Misy karazany telo moa ny herisetra, ao ny herisetra amin'ny vantana na vony na ratra na ny antsoina hoe violence physique. Ny herisetra ara-toe-karena ihany koa na ny tsy fanomezana vola, ary eo ihany koa ny herisetra mikasika ny fananahana amin'ny ankizy io na amin'ny vehivavy na ny violence sexuelle. Misy moa ireo ivitoerana manokana mandray an-tanana ireo niaran'ny herisetra na ny centre d'écoute et de conseil juridique.